Fa mitsidika ny tokantranonao indray ny tenako amin'izao aliny alatsinainy fa 20 ny volana novambra izao tompoko lahy tompoko vavy miaraba tompoko lahy manatitra ny araba tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany reto indray raha ny vaovao izay isan'ny songadina amin'izao alina izao nisy any antso izay nataon'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ho an'ireo candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ary ny mpanao politika eto Madagasikara ihany koa omaly niona tamin'ireo vondrony mpandraharaha eo amin'ny sehatra tsy miankina kosa ny candidat roa izay mety hifaninana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa teny Dr Jean-Louis Robinson sy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina samy nanoro-tsotra ny mazava-dehibe ny sy ny fampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina moa izy rahalahy ireto ao anatin'ny vaovao samihafa indray kosa dia fantatrary fa misy lehilahy izay commandant retraité iray sy vadina manamboninahitra ambony colonel no sambory ny mpitandro ny filaminana teny anivon'ny section brigade criminelle fahaenina tamin'ity androany ity andeha ary anaraka ny vaovao ny atsiprian'ny vaovao hatramin'ny farany isika izay sokafana ao anatin'ny lafiny ara-pinoana sy ara-politika ihany koa moa izany nisy ny lamesa lehibe izay no tanterahany finoana ny avy eo anivon'ny finoana katolika tamin'ny omaly izay nitanterahana teny amin'ny collège Saint-Michel tetsy Amparibe moa izany ao anatin'ny famaranana ny taona ny finoana 13 sy mifandraika amin'ny fankalazana ny 570 taona nansikana ny baiboly katolika amin'ny teny malagasy nisy indrindra ramofo ny 4 mafonja izay nomeny izy ireo an'ireo mpanao politika sy ny candidat amin'ny fifidianana firenena sy ny solombavam-bahoaka tao anatin'izany lamesa lehibe omaly izany. Nandefa antso miatefa amin'ireo mpanao politika indrindra ireo candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara amin'ny tokony hitandrovana ny fihavanana sy ny soatoavana ny fijoroana amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanabeazana olom-pirenena ny fanadiovana ny tontolon'ny fitsarana mba hiverenan'ny fifampitokisana ny fiarovana ny harem-pirenena ho amin'ny tombotsoa ny vahoaka malagasy ny hanajana ny fahamarinana ny tsirosona amin'ny fitsaram-bahoaka ny kolikoly sy ny fandrobana ny fitandrovana ny tontolo iainana ary ny fifanoloran-tanana hanarenana ny ampitso nandritra ny lamesa lehibe mifandraika amin'ny famaranana ny taona ny finoana 13 sy ny fankalazana ny 570 taona nandikana amin'ny baiboly katolika amin'ny teny malagasy izay nitototsaina tisy amin'ny collège Saint-Michel etsy Amparibe no nanaovana izany fanambaran'izany omaly voromaro tokoa ny fianakaviamben'ny fiangonana katolika nanatrika ty lamesa lehibe ty izay nitarihany archevêque Antananarivo Monseigneur Razanak'olona Odon Marie Arsène sikaritra teny toerana ihany koa ireo olo manan-kaja maro samihafa isan'izany ny candidat Robinson Jean-Louis sy Rajaonarimampianina Hery vaovao indrindra amin'izao fankalazana ny